Ary sao dia mba tsy rafitra raha mampatonga ny any amin'ny sisintany taray koa. Ty androany ty ho momba le resaka adipoky fa mandreraka be. Eny ao ny rafitra, tsy mampandroso ny eto Madagasikara mila etivany, mila ovany. Fa afaka resahana konkoa ve ny akamoana, antony iray mampatarika ny lisany any amin'ny faritra, toe-tsaina ary indrindra fa ny kolontsaina. Be da be zany ny vidéo commentaire tato ho ato, hitako resaka fankalana borisan'ny tsotra zao fotsiny, fankalana afikomerina. Rehefa mandeha dia hoe izay olona ao Antananarivo ao ihany ny olona, ny amin'ny sisiny tsy olona, ireo Antananarivo ireo merina ireo mangorona ny harenany any amin'ny sisintany. Sasany moa dia misy tonga dia hoatahota fotsiny efa tsy lôjika intsony ilay raisonnement fa dia fankalana merina tsotra izao. Ka indraindray mampatonga ilay fankalana, indraindray tsy mifankafantatra akory, dia indraindray mandeha any fotsiny ilay izy ka aleontsika mifankafantatra. Raha aminahy manokana aloha dia antony mampataraka ny any amin'ny sisintany dia ianareo any kamo. Antony mampandroso kokoa ny eto ampovoan-tany, tsika dans la merde daholo, samy mahantra velona daholo e. Fa ny antony mampandroso kokoa ny eto ampovoan-tany dia fahazotoana. Samy bory tena bory zany tsy raha hainareo. Amin'ny 4 maraina efa eny an-tanimbary, raha mandondona amin'ny tranon'ny bory zany ianao amin'ny 9 maraina fa tsisy olona fa tapitra any an-tsaha. Manao ahoana ny any amin'ny sisintany? Maro be tokantranon'olona mifoha amin'ny 9 maraina, satria misy fotoana misy saison mihitsy zany hoe tsy manao ninina zareo. Vehivavy any amin'ny sisintany zany ny ankamaroany ka mivelona, sahako miteny an'izany. Misy vehivavy miandry ny trano fotsiny ny tena asany. Dia zao dia maro indray zao ny olona tezitra kanefa marina izany. Amin'izao andro sarotra zao, vehivavy amin'ny sisintany any mbola mahavita hoe tena femme de ménage tout court. Ny olona eto ampovoan-tany na mendahy membavy mandeha eny an-tsaha daholo, mandeha miasa raha any amin'ny birao. Dia izany antony mampandroso. Fiainana efa sarotra be zao, dia amin'izao mbola misy vehivavy, izaho tsy mahavita miasa zany, ampy anahy fikarakarako ny zaza. Dia ao dia mijanona ao an-trano dia mety mihirahira, mikarakara sakafo, matoritory mijery nove gasy. Ohatr'izany ilay fomba fiainan'ny olona sasany any amin'ny sisintany. Tsy miteny indray hoe nareo rehetrarehetra fa ny ankamaroany ny hitako aloha dia ohatr'izay daholo ilay fiainana. Tokantrano anankiray any amin'ny sisintany, raha ataoko hoe vao manomboka zany samy miainga avy any amin'ny farany ambany. Misy an'izay karazana ohatra hoe vilany, vilia, sotro, seza kely, latabatra kely, fa ny zavatra tsy maintsy hita ao, ny subwoofer, raha manenoneno, caprice. Mozika tsy maintsy atao midradradratra satria misy vehivavy miandry foana ny trano, indraindray koa raha lehilahy ao an-trano ao. Raha miditra any amin'ny tokantrano tsy manana mibory zany ianao dia misy ohatran'ilay niteneniko teo, vilia, vilany, seza sy ny ohatran'izany, fa ny zavatra hita ao zany indraindray tsisy radio akory ary ao. Dia mibory zany amin'ny alina vao mihaino radio. Mihaino tantara zany dia matory. Rahabe zany ianao mahita hoe bory zany hitanao ao an-trano zany, fa en général zany any an-tsaha foana tena miasa maraina mandrapatonga ny harivanandro. Manao ahoana amin'izay ianareo any amin'ny sisiny? Ianareo sasany ve misy tsy miasa fa mitazatazana fotsiny ao an-trano? Dia avy eo rehefa mandroso ilay ao Antananarivo dia lasa elona. Raha atao hoe mpiasa birao indray ny ankamaroan'ny eto ampovoan-tany, dia raha miasa birao izy misy fotoana ny sasany 5 ans tsy maka congé. Miasa foana, rehefa tonga ny week-end mbola miasa ihany. Dia rehefa maka vacances amin'izay dia mandeha makany amin'ny sisintany, dia avy eo lasa x3 ny vidin'entana. Ohatra hoe mofo coco raha misamy local eo 200, rehefa tonga ny amin'ny bory lasa 500. Dia efa maninona mampatonga an'izany dia hoe kareo mila fahaizan'ireo fa mangorona ny harenantsika. Nefa nareo ny kamo. Raha resahana indray ohatra ny kolontsaina, raha atao hoe hira ohatra ilay comparaison. Ny eto ampovoan-tany ohatra hoe raha iza ny malaza hoe mpihira eto ampovoan-tany, ataoko hoe ambondrona. Mirana ny saiko, mijery anao ry haiko, resaka fitiavana. Raha ataoko hoe hijery artiste anankiray mirepresentena any amin'ny faritra, Tamama ohatra. Sao ny tompony lakile, resaka famparafesana. Dia gaga zany ianao hoe inona zany ny fandrosoanao tediavinao amin'ny resaka hoe famparafesana, fangalaram-bady, resaka mitsikotsiko, mosavy. Ny ankoatran'izay moa resaka divody, mitoriny ao toriny io vody io daholo ny kolontsainareo. Eny misy zavatra be da be azo raisina, misy zavatra tsara, fa ilay en général ny tena mitaizan'ny tanora zany dia hotoran'ireo zavatra ireo. Ka ny fandrosoana zany avy any amin'ny toe-tsaina ny voalohany indrindra. Ka indraindray tsika ny akamoana aloha mandeha voalohany dia avy eo amin'izay mitady excuse, inona tsy mampandroso, dia omena tsiny amin'izay hoe ka nangoniny ao ampovoan-tany ilay izy, ny harenan'ny ao amin'ny sisintany. Ny influenceur ohatra raha hoe ny eto Antananarivo ilay mahabe resaka zany.
Raha ataoko hoe influenceur tena influenceur le resaka dia Ronan Pal zany atao hoe eto ampovoantany. Tsy miteny hoe merina Ronan Pal na tsy haiko izay firazana anany tsy rarahako fa ohatra eto ampovoantany. Dia any amin'ny sisiny zany tsy haiko ohatra hoe tsy haiko Lando, tsy haiko iza le Dimitri Kawitry, tsy haiko hoe inona zany le contenu tantarain'ireny olona ireny. Avelako nareo manao comparaison. Misy zany tonga dia mailaka be mihitsy manameloka hoe tena mampahantra anay ohatr'izao dia merina. Dia tsy azoko mihitsy hoe misy ohatra zao ohatra hoe maire amin'ny faritra misy anareo any. Tsy haiko hoe inona ny raha ataony. Ny député amin'ny faritra misy anareo any, inona ny raha ataony. Fa misy mailaka be fotsiny hoe ny ampovoantany ao no tena mangorona ny harena. Dia ohatra zany hoe raha mangorona ny harena ny mampanankarena ny ato Antananarivo, dia maninona zany raha misy olona avy any amin'ny faritra mipetraka eto Antananarivo, maninona izy tsy tonga dia lasa manankarena be tany koa. Raha olona avy any amin'ny faritra miakatra eto Antananarivo dia mbola miaritra mafy be konkoa izy tonga eto Antananarivo. Ary ny antony mampatonga ny olona avy any amin'ny faritra mireusir eto dia lasa miadopter discipline mitovy amin'ny olona eto zany, lasa mba mifoha maraina, alipandry ohatr'izany. Ny eto ampovoantany eto konkoa zany tsy be rendrarendra zany mihitsiny. Raha ohatra zany hoe raha tena mahita ianao ny ankamaroan'ny fiainan'ny Borizany zany rehefa tonga ny week-end, tsy misy an'izany olona hoe mandeha mirevy be zany. Eto Antananarivo eto misy be dia be ny olona tsy mahavita miaka-piakarana, ny olona avy any amin'ny sisintany tsy mahavita miaka-piakarana, isaky ny mandeha midéplacer en taxi. Dia avy eo rehefa manontany tena izy hoe ahoana ary izy no somary sahirana kokoa comparena amin'ny olona eto. Maromaro koa tonga amin'ny Antananarivo eto tsy mahavita mandeha misisika bus. Aleony foana mitaingina taxi isaky ny mandeha. Aminay nefa izany hoe rendrarendra tsotra izao satria tsy mba misy mihitsy izany ilay minimum de dépense. Rehefa tonga ny week-end feno barana am-bopo, misy fotoana tsy week-end avy ary fa dia isan'andro mirevy foana. Dia ny eto ampovoantany tena eto ampovoantany mametraka discipline hoe tsy mirevy izany izy rehefa hanangana zavatra. Misy fotoana izany hoe manangana trano izany tantaraiko anareo mandritra ny herintaona 2 nanana ny loaka. Dia zavatra ohatr'izany ve tsy haiko hoe hanananareo any ve? Dia mampandroso anareo ve izay zavatra izay? Ka alohan'ny ho atawatafaka-alana foko aloha manana discipline dia mba mazotoa miasa. Indraindray tena isany mipetraka fotsiny eo ambony seza eo, mijerijery télé, mijerijery Facebook, manao TikTok, dia rehefa tsy mety ny fiainana dia mibory izany no mena tsiny. Nday ilay rehetra e!